Hoentsika manon fandarana dia iresaka makasika ny fanatanjahantena ho an'ireo mpiasa mpanjakana isika. Tontosa omaly sabotsy tetsy amin'ny kianja ivelan'i Mahamasina ny dingan'ny manasa-dalana eo amin'ny fiadianan'ny tompondaka rezionaly basketball eo anivon'ny ASIEF nandeha nanao ny fanadihadiana teny toerana moa toy ny mazatra ao anatin'ity fifananam-panjakana ity namana Norbert Rakotomalala. Tontosa ny sabotsy teo tetsy amin'ny kianja ivelan'i Mahamasina ny lalao manasa-dalana rehetra isaky ny sokajy ho an'ny taranja basketball fiadiana tompondaka rezionaly eto Analamanga. Ho an'ny sokajy jeune ary dia ny université Antananarivo sy ny MCPASP no hiatrika ny lalao famaranana. Eo amin'ny sokajy vehivavy dia ny MDN sy ny ministeran'ny foloalinda ary ny ministeran'ny fahasalambahoaka no hiatrika ny lalao famaranana. Ho an'ny sokajy veteran dia zareo primature sy ny amin'ny mazorivo sy ny PRM ny fiadiana ny filohan'ny republika no hiatrika izany famaranana izany. Isan'ny lalao manasa-dalana tena niavaka hanifiaona ny MCPASP sy ny MEF lalao izay anisan'ny niady tanteraka satria elanelanisa romonja 7-20 no 7-20 no natafavoaka ny MCPASP. Lalao nampitaitaina ny mpijery hatramin'ny farany ihany koa ny fiainana teo amin'ny MDN sy ny MPAE sokajy vehivavy elanelanisa tokana natafita ny ministeran'ny foloalinda ho any amin'ny famaranana. Toy izao ary ireo vokatra tamin'ity lalao manasa-dalana ity. Teo amin'ny taranja basketball ny université Antananarivo dia nandresiny mid tamin'isa 79 sokajy jeune. Ny MCPASP nandresiny MEF tamin'isa 7-20 no 7-20 sokajy jeune ihany io. Teo amin'ny sokajy vehivavy kosa indray dia ny ministeran'ny santé nandresiny ASIERA tamin'isa 70 ary ny MDN nanilika ny MPAE tamin'isa 13 no 12. Teo amin'ny sokajy veteran kosa indray dia ny primature nandresiny université Antananarivo tamin'isa 124 ary ny PRM nandresiny MEF tamin'isa 7-20. Teo amin'ny baolina kitra kosa lalao manasa-dalana dia ny DGB nandresiny ministeran'ny culture tamin'isa 2 sokajy jeune ary ny MPAE nandresiny Sénat tamin'isa 9-5. Mbola misy moa ny fitarainana amin'ity lalao ity ka 8 ihany izay tena ampandresy. Teo amin'ny fanotsanana kosa dia ny DGB nandresiny DEX tamin'isa 2 sokajy elite ary ministeran'ny santé nandresiny DGCF tamin'ny